Dia ampifaliana trano no iarabana ny malagasy rehetra tsy vaky volo maneran-tany amin'izao fotoana izao. Faly zahay miarabanao tafaraka aminao eto indray amin'ity androany ity. Ity le fotoana iarahan'ny malagasy mifampahery amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra ka arabaina ny tsirairay fa tonga soa eto amin'ny fanatrehan'ny tompo. Misaotra betsaka amin'ny tsy fahafoizanao ny fiarahana, misaotra betsaka miinvestira amin'ny fotoananao, misaotra betsaka amin'ny fanehoanao fitiavana amin'ny mpiray tanindrazana aminao. Averina foana fa na tsy mifankahita tava ary dia fanahy iray no miantso antsika dia tafaraketo tsika maneho an'izany fifankatiavana izany. Ary mahafaly ny tompo izany dia izany no mahafaly ny ekipa rehetra amin'izao fotoana izao satria tafaraketo indray tsika amin'izao fotoana izao. Mirary soanao ny ekipa rehetra mba ho feno ny herin'Andriamanitra ianao hoentina mihazakazaka amin'izao andro farany izao. Misaotra ny tompo koa tsika fa maneho ny fitiavana isan'andro izy. Nahazo tombon'andro indray tsika androany dia ndao hisaotra ny tompo. Tsy adino mihitsy izany fisaorana ny tompo izany fa miankina be da be amin'izany ny fiainam-panahin'ny malagasy. Io olona tena misaotra an'Andriamanitra dia tsy vitany hoe misaotra fotsiny izy fa manetry teny izy manandratra ny mpanjaka ny mpanjaka izy manome voninahitra an'Andriamanitra izy satria tsy mahavita tena, satria manaiky fa zava-boarin'Andriamanitra dia mangataka fanampiana avy amin'Andriamanitra satria mahatsapa ny tena fa tsinotsinona. Ka ohatrany hoe fisaorana tsotra fotsiny no atao fa ny zavatra hoentiny izany na amin'ny olona misaotra na ny fifaliany any an-danitra dia tsy azo refesina amin'ilay hoe fisaorana tsotra fotsiny fa tena zava-dehibe eo amin'ny fiainantsika izany sady mahafaly ny tompo. Ka raha mbola nisy olona amin'izao fotoana izao nanadino an'izany fisaorana izany na mbola tsy resy lahatra na mbola tsy mahay izany hoe misaotra ny tompo izany amin'ny zavatra rehetra dia fotoana indray ty androany anararaotana ianarana an'izany, anararaotana anatanterahana an'izany fa izany mbola nanomezany tompo izao fotoana izao anamboarana izay rehetra mbola tsy araky ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainany tsirairay avy. Ka manasanao ety amin'ny fiandohan'ny fandaharana dia mila misaotra ny tompontsika. Tena misaotra ny tompontsika satria na inona zavatra miseho dia hita mihitsy hoe iny tanany mitantana antsika. Reo ny anjeliny miaro antsika. Izy mitana ny teniny amin'ny fanomezana izay rehetra tokony ho amin'ny fiainantsika sy ireo fanomezana izay rehetra tsy nangatahantsika akory. Raha olona manana toe-panaraka an'Andriamanitra mibanjina ny lanitra dia tonga dia mekohaka izy amin'izao fotoana izao satria tsara loatra Andriamanitra, tsara ny tompo. Ka manasa ny tsirairay avy amin'izao fotoana izao da ho anatona ny tenin'Andriamanitra amin'ny fo feno fisaorana, amin'ny fo feno fahatahorana an'Andriamanitra satria izy no mitantana antsika. Na ny eto toerana na ny any ampitan-dranomasina tsisy afa-miala mihitsy amin'ny atao hoe andro mampidi-doza. Zao iainantsika izao andro any dia hozy ny Baiboly hoe andro mampidi-doza izao, andro mialohan'ny hahatongavan'i Kristy zao iainantsika izao. Efa akaiky ny farany hozy ny Baiboly. Ka sao dia mieritreritra ny any ampitan-dranomasina hoe any Madagasikara zao lavitry ny ady satria mipoaka indray ty ny ady aty Eropa. Ny ety Madagasikara mieritreritra hoe ny any an-dafy zao sava satria any mba efa any an-dafy. Raha tena malagasy mpianatra Jesosy marina tsy misy mahasamy hafa intsony ny eto Madagasikara sy ny any an-dafy satria ny andro mampidi-doza tsy natao ho an'ny eto Madagasikara na ny any ivelany ihany fa natao an'izao tontolo izao. Tsara ny malagasy mandinika an'izany. Na dia mipoaka ny Eropa aza ny ady oka ho fantatry ny eto Madagasikara ihany koa fa tsy mba basy tsony amin'izao ny apopoaka fa efa mampiasa ny fitaovana nukleary ny firenena matanjaka amin'izao fotoana izao. Mbola tsy tena ady izao iainantsika izao fa rehefa tena hipoaka io ady io dia ny bomba nukleaire no hiasa ary amin'izay fotoana izay dia tena fahoriana lehibe. Efa nahazo antsika ny Covid-19 sy ireo variant hoentiny ny loza ara-voajanahary. Vao tsy ela akory tsika teto Madagasikara nandalo an'izany. Ny famantarana rehetra dia efa tanteraka. Misy malagasy ve amin'izao fotoana izao? Mbola tsy resy lahatra fa efa akaiky Jesosy. Manasa anao indray
ny tenin'Andriamanitra amin'ity androany ity, fefa tombotra ny andro ndao tsika ho fenoana ny tenin'Andriamanitra ny fiainantsika, ndao ho en contact en permanence amin'ny mpanjaka tsika mba hanomeza ny hery atsika hoentintsika miandry azy. Ndao aloha apetraka eo am-pelantanany ny fotoanantsika amin'izao fotoana izao fa mila ny fanatrehantsika. Jesosy misaotra betsaka noho ny izao androany izao, dia raha sy laza sy voninahitra mandrakizay no atolotro ny malagasy aminao, ary mekoka izahay misaotra anao noho ny hatsaranao, noho ny famindraponao, noho ny fitiavanao, noho ny faharimponao aminay, noho ny fifonanao sy ireo asa mahagaga tsy takatry ny sainay ataonao amin'ny fiainanay isan'andro. Misaotra betsaka Jesosy. Mamela ny malagasy rehetra raha misy malagasy amin'izao fotoana izao tsy misaotra anao. Reto izahay nangoninao hianatra ny teninao. Tsy mifankahita tavy zay tsy miray toerana zay fa tsapanay fa ny fanahinao manatrika anay ary mitona anay mandresy lahatra anay hianatra ny teninao. Jesosy, hianatra ny teninao zahay izao amin'izao fotoana izao mangata-pamelana fa diso. Tompo, mifona sy mibebaka ny malagasy fa varimbariana amin'ity izao tontolo izao ity. Mangata-pamelana fa maloto ny fisainana, maloto ny fo, tsy manana toe-panaraka an'Andriamanitra. Zany ny atonga anay amin'izao fotoana izao mangataka ny fanatrehanao, satria inona ny ataonay eto raha tsy eto ianao. Tompo, kasio ny malagasy tsirairay avy amin'izao fotoana izao mba hanantona ny teninao amin'ny fo feno fisaorana, toe-panahy, matahotra an'Andriamanitra, feno fankatoavana. Tsy vitanay zany, tsy hainay zany fa ilay asa mahagaga no angatanay amin'izao fotoana izao ataonao amin'ny tsirairay avy. Tompo, manatrehanay hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany, arova izahay fa tsy mitsinona, arova izahay fa tsy mahavita na inona. Matoky izahay satria zay zanaky ny mpanjaka. Matoky izahay satria efa mitohaka mitendanay mipirofo amin'ny tananao mahery sy ny fitantananao anay. Misaotra anao zay amin'izany rehetra zany. Jesosy, manatrehany fotoana amin'izao fotoana izao ary aza vela hikasika anay ny devoly fa kasio ny tsirairay avy mba handray ampanetretena ny hafatrao. Apetraka eo an-tananao izao fotoana izao, dia raha sy laza sy ny voninahitra mandrakizay ho an'ny mpanjaka, ny malagasy rehetra, anonona an'izany vavaka izany amin'ny anaranao, tsika rehetra nao hoe amen. Dia manasa ny malagasy mpiray tanindrazana rehetra indray ary amin'ity androany ity ndao tsika hianatra ny tenin'Andriamanitra. Ny bokin'ny Daniela, toko 7:9 no ianarantsika amin'ity androany ity, izay milaza ny vavaka izany ataony angataka ny famindrapoa amin'Andriamanitra. Ovakina aminao hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Bokin'ny Daniela, toko 7:1 ka hatramin'ny 7 amin'ny anaran'i Jesosy. Tamin'ny taona voalohany nanjakan'i Dariusy, zanaky Ahasuerosy, avy amin'ny taranaky ny Medianina, izay nampanjakaina tamin'ny fanjakan'ny Kaldeanina. Tamin'ny taona voalohany nanjakany izao Daniela nahalala tamin'ny boky ny isan'ny taona nampahafantariny teny Jehova ny Jeremia mpaminany, izay ataperan'ny 70 taona amin'ny fahafoanan'i Jerosalema, ary nampanatrehako an'Andriamanitra tompony tavako hitady izay hivavahana sy hifonana amin'ny fivadikanana sy ny lamba fisaonana ary ny lavenina. Ary nivavaka tamin'i Jehova Andriamanitra ka niaiky sy niteny hoe, Tompo, Andriamanitra lehibe sy mahatahotra, mitandrina ny fanekena sy ny famindrapo ho amin'izay tia azy sy amin'izay mitandrina ny didiny. Efa nanota izahay sady nanao eloka ary nanao izay ratsy sy niodina. Eny, efa niala tamin'ny didinao sy ny fitsipikao izahay. Ary tsy nohinonay ny mpaminany mpanomponao izay niteny tamin'ny anaranao, tamin'ny mpanjakanay sy ny mpanapakanay sy ireo rainay ary ny vahoaka rehetra amin'ny tany. Anao ny fahamarinana Tompo, fa anay kosa ny fangahiaizana, tahaka ny amin'izao anio izao. Dia ny an'i Joda sy ny mponina an'i Jerosalema ary ny Israely rehetra, na ny akaiky na ny lavitra, dia any amin'ny tany rehetra izay efa nandroahanao azy noho ny fahadisoany izay nandosony taminao. Eny, anay ny fangahiaizana Tompo, dia an'ny mpanjakanay sy ny mpanapakanay ary ireo rainay, satria efa nanota taminao izahay. An'ny Tompo Andriamanitray kosa ny famindrapo sy ny famelan-keloka, na dia efa niodina taminy aza izahay, sady tsy nankatoa
ny feon'i Jehovah Andriamanitray mba andeharaka ny lalàny izay nasainy napetraky ny mpaminany mpanompony teo anoloanay. Eny, ny Israely rehetra efa nandika ny lalanao ka niala, fa tsy niaino ny feonao ka dia naidina taminay ny ozina sy ny fianianana izay voasoratra ao amin'ny lalàn'i Mosesy mpanompon'Andriamanitra satria efa nanota taminy izahay. Ary notanterahany ny teniny izay nolazainy amelezana anay sy ny pitsaranay izay mitsaranay ka nataony niaran-doza lehibe izahay, fa tetỳ ambanin'ny lanitra rehetra dia tsy mbola nisy natao tahaka izay natao tany Jerosalema. Araka ny voasoratra ao amin'ny lalàn'i Mosesy no nahatongavan'izao loza rehetra izao taminay. Nefa tsy nifona teo anatrehan'i Jehovah Andriamanitra izahay ialanay amin'ny elokay sy ahafantaranay ny fahamarinanao. Koa izany no nitahirizan'i Jehovah ny loza ka nataony miatra aminay izany. Fa marina Jehovah Andriamanitray amin'ny asany rehetra izay ataony ka izahay no tsy makatoa ny feony. Koa ankehitriny Tompo Andriamanitro izay nitondra ny olonao nivoaka avy tany Egipta tamin'ny tanana mahery ka nanao anarana ho anao tahaka ny amin'izao anio izao. Efa nanota izahay, efa nanao ratsy izahay. Tompo, mifona aminao aho araka ny fahamarinanao rehetra. Aoka re ionona ny fahatezeranao sy ny fahaviniranao amin'ny Jerosalema tanànanao. Tendrombohitra masina fa ny fahotanay sy ny eloko rainay no nahatonga an'i Jerosalema sy ny olonao ho latsa amin'izay rehetra manodidina anay. Fa ankehitriny, ry Andriamanitray eo, enoa ny fivavaky ny mpanomponao sy ny fifonany, ary noho ny amin'ny Tompo ampamirapiratony ny tavanao amin'ny fitoeranao masina izay efa foana. Andriamanitro, atonga ilany ny sofinao ka mieno, ahirato ny masonao ka jereo ny fahafoananay sy ny tanàna izay naitsona amin'ny anaranao, fa tsy amin'ny fahamarinanay no andoharanay ny fifonanay eo anatrehanao, fa amin'ny alehiben'ny indrafonao. Tompo, mandrenesa. Tompo, mamela eloka. Tompo, mianoka miasa aza ely ianao ry Andriamanitro noho ny aminao, fa ny tanànanao sy ny olonao dia antsona amin'ny anaranao. Raha mbola niteny sy nivavaka sy niaiky ny fahotako mba amin'ny fahotan'ny Israely fireneko aho ka nandoatra ny fifonako teo anatrehan'i Jehovah Andriamanitro ho an'ny tendrombohitra masin'Andriamanitro. Eny, raha mbola niteny nivavaka aho dia indro ilay lehilahy Gabriela izay hitako tamin'ny fahitana voalohany dia nampidinina faingana ka nanantonahy tokony ho tamin'ny fotoanan'ny fanatitra hariva. Ary nampahalala sy niresaka tamiko izy nanao hoe, ry Danielo, avy hanome anao fahazava-tsaina sy fahalalana aho. Tamin'ny niatombohan'ny fifonanao dia tsy nisy didiny voaka ka tonga aho anambara aminao satria malala indrindra ianao ka dinio ny teny ary evero ny fahitana. 70 herinandro no voatendry ho an'ny firenenao sy ny tanànanao masina ahatapitra ny fahadisoana sy ny amaranana ny ota ary anaovana fanavotana noho ny eloka sy ampidinana fahamarinana mandrakizay ary anasiana tombo-kase ny fahitana sy faminaniana ary anosorana ilay masina indrindra. Ho aoka ho fantatrao sy ho azonao fa hatramin'ny voan'ny didy anavaozana sy anamboarana ny Jerosalema ka hatramin'ny Mesia ilay zanak'Andriana dia ho 7 herinandro sy 280 herinandro amboarina indray ny lalana sy ny manda dia amin'izay andro mampahory. Ary rehefa afaka ny 280 herinandro dia hovonoina ny Mesia ka tsy noho ny aminy akory ary ny vahoakan'ny solompanjaka izay ho avy dia andrava ny tanàna sy ny fitoerana masina ary ny faran'izany amin'ny rika manavitra. Ary hatramin'ny faran'ny ady dia isy fandravana voatendry. 720 farany. Ary anorina fanekena ho herinandro amin'ny maro izy ary ampitsahatra ny fanatitra alatsatra sy ny fanatitra hafa amin'ny atsasaky ny herinandro ary noho ny fielezan'ny fahavetavetana
no hanavoanany. Mandrapahatanteraka ny fahafonganana ary izay voatendry dia haidina amin'ny rava. Izay no vavaka fangatana famindrapona ataon'ny Daniela sy ny valiny. Ny zavatra hoenarantsika androany dia ahoana ny fomba fanatonana an'Andriamanitra amin'izao andro farany izao angatahana famindrapoa amin'ny fahotantsika tsirairay avy. Dia natao lasitra zany ty vavaka Daniela ity mba hoenarany tsirairay avy mba azahoana manatanteraka izany vavaka famindrapo izany amin'izao andro mampidi-doza izao. Ny andininy voalohany sy ny faharoa dia namaritra ny fotoana izy nanaovany an'ilay vavaka sy nanao presentation any tenany izy sy namaritra izay ataperan'ny 70 taona amin'ny ahafoanan'i Jerosalema. Ny andininy fahatelo dia ny fomba nanatanterahany ny fivavahana. Dia hozy ny tenin'Andriamanitra hoe amin'ny fifadikanana sy ny lamba fisaonana ary ny lavenina. Maneho zany amin'izao fotoana iainantsika izao fa rehefa mangataka vavaka fifonana dia ampanetretena tanteraka. Mety efa tsy mahazatra intsony zany hoe manao lamba fisaonana sy miosina amin'ny lavenina zany, fa rehefa tonga Jesosy dia le tena atao naty no tokony ho torotoro fo sy mangorakoraka. Ka raha misy olona amin'izao fotoana izao tapa-kevitra ny hanatanteraka an'izany vavaka fifadikanana izany dia efa nianarantsika teto foana ary mino fa efa ao aminao zany hoe Jesosy mijery ilay olona atao naty. Ny andininy fahaefatra ka hatramin'ny fahafolo dia nanekeny fahampanota ny Israely ary izy koa tafiditra ao anatin'izany sy ny fanandratana an'Andriamanitra. Rehefa anao vavaka tsika fangatahana famelan-keloka, manao vavaka fifonana dia voalohany indrindra aloha mila miaika fa mpanota. Tena mila miaiky mihitsy tsika fa mpanota. Dia tena ny presizena mihitsy eto le fahotana vitany. Nen'ny zanak'Israely dia hozy ny tenin'Andriamanitra hoe efa nanota izahay sady nanao eloka ary nanao ratsy sy niodina, eny efa niala tamin'ny didinao sy ny fitsipikao izahay. Tena niala tamin'ny didin'Andriamanitra mihitsy zany ny zanak'Israely teto. Ndao tsika hanetry tena, ndao tena tenenina amin'ny tompo mihitsy hoe halatra le fahotana, fijangajangana le fahotana, mandeha amin'ny filan'ny nofo le fahotana, tsy mpakatoray aman-dreny le fahotana. Samy manana ny fahotana ny tsirairay avy dia rehefa mangataka famelan-keloka dia tena tenenina amin'Andriamanitra mihitsy, dia tena tenenina amin'ny Jesosy mihitsy ilay fahotana. Midika zany fa tena manetry tena le olona ary fantany tsara mihitsy ny fahotany. Ao anatin'io andininy io ihany koa ny fanandratana an'Andriamanitra. Hozy Daniela hoe anao ny fahamarinana Tompo, fa anay kosa ny fangaiaizana. Any Tompo Andriamanitra kosa ny famindrapo sy ny famelan-keloka. Rehefa mangataka famindrapo amin'ny Jesosy dia tsara mihitsy presizena fa itsika mpanota fa izy no marina, izy mpamela heloka. Mila manandratra ny Tompo Andriamanitra tsika rehefa mangataka famindrapo sy famelan-keloka. Zany mahatonga hoe tena mila ianarana mihitsy zany fa raha vava tsy zatra manandratra ny Tompo tsy mahatafavoaka an'izany. Mila tena fantatra mihitsy zany hoe iza no angatahana famelan-keloka, dia mila manandratra ny Tompontsika ao anatin'ny vavaka izay ataontsika. Ny andininy faha 12 ka hatramin'ny andininy faha 14 dia milaza ny vokatry ny fahotana. Mila tsapa ihany koa zany hoe io fahotana angatahana famelan-keloka io eloka vita io fisarahana amin'Andriamanitra io dia tokony ho fantatritsika menakavy ihany koa fa efa nitondra voka-dratsy teo amin'ny fiainantsika. Nen'ny zanak'Israely eto dia nitondra ozina sy fianianana izay voasoratra ao anatin'ny lalan'i Mosesy mpanompon'Andriamanitra. Dia milaza koa ny tenin'Andriamanitra fa nitondra loza ho an'ny zanak'Israely zany fiodinana tamin'Andriamanitra zany. Androany manasa ny vahoaka malagasy rehetra ny tenin'Andriamanitra mba hafantatra fa izao loza miatra amin'ny fiainantsika isan'andro san'andro izao aretina, accident, fahasahiranana, ny ady, ny loza voajanahary dia vokatry ny fahotantsika. Mila manaiky an'izany ihany koa ny olona mangataka famindrapo amin'Andriamanitra.
ny olona miziriziry fa tsy noho ny fahotany ny mahatonga an'izao fahasimbany ity izao tontolo izao ity, ny mahatonga ny korotana ao an-tokantrano, mahatonga ny tsy fahitana asa, mahatonga ny fahasairanana, mahatonga nyzao mampikaikaika ny vahoaka eran-tany izao, dia tsy afaka mihitsy ny hatanteraka n'izany vavaka fangatahana famindrapo izany izy. Dia tsara mihitsy izany mianatra an'ireo dingana izay ampianarin'ny Baiboly tsika rehefa mangataka ny famindrapon'Andriamanitra. Manomboka eo amin'ny 5:20 ka hatramin'ny 7:20 dia tena taraina amin'izay Daniela. Nanomboka amin'izay izy niantso hoe Tompo mifona aminao aho araka ny fahamarinanao rehetra. Fa ankehitriny ry Andriamanitra io enoa ny fivavaky ny mpanomponao sy ny fifonany. Andriamanitra atongo lany ny sofinao ka mieno, ahirato ny masonao ka jereo ny fahafoananay. Tompo mandrenesa, Tompo mamela eloko, Tompo miainoka miasa. Aza ely anao ry Andriamanitra. Zany rehetra zany dia tafavoaka rehefa avy nanao an'ireo dingana rehetra ireo. Olona ny haiko fahotana, ny olona manandratra an'Andriamanitra, ny olona mahatsapa ny vokatry ny fahotana eo amin'ny fiainany, tena mahatsiaro mangiry firy fijaliana ao anatin'izany vokatry ny fahotana izany. Olona manandratra an' Jesosy, olona manandratra an'Andriamanitra, mahatsapa fa Jesosy afaka mamela heloka, Jesosy afaka mifona ao antsika. Dia lasa mipololotra amin'izay izany vavaka tohatrany hoe mandidy an'Andriamanitra mba hamindra fo zany. Tena efa tsy nisy elanelana intsony amin'ny Daniela sy Andriamanitra teto, fa tena didiny mihitsy Andriamanitra hoe aza ela Andriamanitra. Tsy mahatafavoaka an'izany ny olona raha tsy olona manandratra an'Andriamanitra, raha tsy olona miaiky ny fahotany, raha tsy olona tena mahatsapa mihitsy izy fa tena mijaly ary te ho afaka ao anatin'ny ozina, te ho afaka ao anatin'ny loza vokatry ny fahotana. Raha misy olona eto amin'izao fotoana izao tafaraka aminay mbola tsy tena nanao vavaka fangatahana famindrapo amin'izao fotoana alohan'ny hatongavan'i Jesosy izao, androany zany fotoana alohan'ny hatongavan'i Jesosy zany, izao fotoana iainantsika izao miaraka amin'ireo fambara efa mitohaka amin'ny tendantsika, dia androany manasa anao ny Baiboly vita izao fandaharana izao ndao ekohoka, ndao anetry tena amin'ny vavaka fifadikanina mba hangataka famindrapo fa tena efa akaiky Jesosy. Misy olona viany mbola masahy manamary tena fa marina izy, tsy manoty izy, madio ny fiainany. Matoa ny tenin'Andriamanitra amin'ny teny hoe avaozina isan'andro isan'andro. Ny dikan'izay isan'andro tsika dia tsy maintsy misy fahalitoana foana tafiditra amin'ny masontsika, amin'ny sofintsika, amin'ny vavantsika, amin'ny fiainantsika isan'andro isan'andro. Ndao ekohoka eo anatrehan'i Jesosy hangataka famindrapo. Raha misy olona mieritreritra hoe fa maninona kay tsy mivavaka direkta amin'Andriamanitra, fa maninona mivavaka amin'ny Jesosy Kristy, dia ny Baiboly milaza fa Jesosy no mifona ho antsika isan'andro isan'andro. Mahasoa antsika ny mivavaka amin'ny Jesosy Kristy satria izy no hitondra ny fifonana. Zavatra tsotra ohatr'izany ihany le izy fa tsy misy question be na commentaire be, fa afaka atao ny mivavaka amin'Andriamanitra satria izy ny Andriamanitra tsy toa. Fa mahasoa antsika ny mandalo amin'ny Jesosy mba hampitombo ny finoantsika ny Jesosy, indrindra fa i Jesosy ny hitondra n'ilay fifonana ho antsika. Ny 20 ka hatramin'ny 7:20 dia milaza ny valim-bavaka dia ny namanginin'Andriamanitra sahady any Daniela, dia nanerahany an'ilay anjely Gabriel sy ny tenenany sy ny nahazahoany ny faminaniana ny amin'ny herinandro 70. Ny momba n'io faminaniana momba ny herinandro 70 io dia lesona anankiray mihitsy tsy vitantsika eto, fa ny zavatra tokony ho fantatra koa fa rehefa tena mivavaka ny olona anankiray dia Andriamanitra dia mamangy azy. Izay tonga tamin'ny Daniela teto. Dia hozy ny tenin'Andriamanitra hoe raha mbola niteny nivavaka aho dia indro ilay lehilahy Gabriel izay hitako tamin'ny fahitana voalohany dia nampidinina faingana ka nanatona tokony ho tamin'ny fotoanan'ny fanatitra hariva. Midika izany fa rehefa tonga any an-danitra mivavaka dia Jesosy mampidina aingana ny fanahy masina ho amin'ny olona izay tena mitady azy. Zany no antony andoliantsika isan'andro isan'andro, zany ny antony angatahantsika ny fanatrehana isan'andro isan'andro, zany ny antony mahatonga antsika mivavaka isan'andro isan'andro, satria ampidiny aingana ny fanahy masina mba hamanga izay rehetra olona
mitady azy. Andro farany zao jereo ny loza manodidina tsika tsy afaka niteny mihitsy hoe mbola ho velona rapitso zany rehetrarehetra zany tokony ahakasika ny tsirairay avy mba hananana fahatsapana fa efa andro farany zao. Ndao tsika ekohoka, ndao hitady any tompo amin'ny fanetretena mba hamainginy atsika amin'izao andro alohan'ny fiaviany izao. Izay ny tenin'Andriamanitra androany. Ndao petraka eo pelantanan'ny tompo so de alainy devoly. Jesosy misaotra betsaka mbola mampianatra anay mivavaka. Misaotra betsaka fa zany mihitsy zao ny tena ilainay amin'izao fotoana izao satria lasa ohatrany hoe feno be zany ny fotoananay de kely fotsiny sisa ny fotoana hivavahana. Lasa reraka de tsy mahavavaka. Misaotra betsaka anao indray nampahiratra ny fanahinay tamin'ity androany ity. Tena ilainay zany fanaovana vavaka anatin'ny fifadikaniny zany, ao anatin'ny fanetreteny zany. Tena ilainay zao manao an'izany vavaka fangatana famelan-keloko zany, na ho an'ny tenanay manokana, na ho an'ny ankonanay, na ho an'ny mpiara-miasa, na ho an'ny mpiray tanàna, na ho an'ny mpiray firenena, na ho an'ity zao tontolo zao ity. Misaotra betsaka Jesosy noho ny fitiavanao sy ny famindraponao. Tena tsapanay zany fitiavanao zany. Tena tsapanay zany famindraponao zany. Misaotra betsaka fa na de izao ary ny faharatsianay de tsy avelanao mihitsy zay angahy fa nampianarinao indray tamin'ity androany ity. Jesosy misaotra betsaka. Mangataka Tompo mba ho kasihanao ny tsirairay avy, ho pakatoy ny teny ary natanteraka zany vavaka fangatahana famelan-keloko zany raha voavita izao fandaharana izao. Feno ny herinao sy ny fanahinao masina ny tsirairay avy hatanterahana an'izany. Tsy vitanay zany Jesosy raha tsisy mifanatrehanao, raha tsy manana ny herinao zay, raha tsy manana ny fanahinao masina zay. Ka zany mahatonga anay hoe mekoky, misaotra ny malagasy noho ny hatsaranao. Misaotra betsaka niaraka taminay hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Midera sy laza sy ny voninahitra ho an'ny mpanjaka tompo ny tompo. Ilay mipetraka eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra, miazona ny fahefana rehetra, manjaka sy velona mandrakizay. Amin'ny anaranao nanaovan'ny malagasy sy mivavaka izany, tsika rehetra nao hoe amen. Makasitraka indrindra ny mpiray tanindrazana rehetra. Tsy niova radio ianao manao mandra-piona ny ekipa rehetra fa mbola manantena ny fakahita. Ndao angataka vavaka famindrapo amin'ny alalan'ny fifadikanitsika sy ny fanetretena fa efa ho avy Jesosy.